Vaovao mafalo anao ity Vavaka Soudjane ho antaona 2026 iarahana amin'ny pasteur Todzranevor manana mivady. Ny alahady fahavalon'ny volana martsa ao amin'ny gymnase gouvernement Masina. Amin'ny 6 orany maraina ary amin'ny 2 ora kosa ny hariva. Ie, mbola tsy tara mihitsy ianao raha izao ny andray Soudjane amin'ity taona 2026 ity. Araka ny lohahevitra izay hoentin'ny zareo amin'ny fotoana io hoe raha misy kasainao atao dia ho tanterahana aminao izany. Aza tiany ihany koa nefa fa sady fankalazana ny 15 taona ny fiangonana New Life Church io fotoana lehibe io. Konasaina izy ireo manokana hitondra fiderana amin'izany koa i Botkely. dia mpifaliana sy ampitiavana trandray no anantitra terany ny arabo mba ampiriritsoa antsika mianakavitsika anavaka pasteur Todzranevor manana vato amin'ny fiangonana fiainam-baovao Kristy no miaraka aminao eto amin'ny MCTV manasanao manokana mba hizara ny afatra inoko fa efa nandray fampahirezana sosotra manokana ianao tamin'ny fotoana lasa fa androany androso eo anoloananao Andriamanitra izy ny andravana amin'ny kitotoana izay mety tsy niravina tamin'ny taona lasa izy anapatapaka nidivy izy anorotorony varavarana varahana izay mihitsy moa loha hevitra ampitondrain'Andriamanitra ny tenako amin'ity fotoana ity le hoe mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra le hoe mitombo amin'ny fireketam-po amin'Andriamanitra dia mametraka an'Andriamanitra ihany koa loha laharana endry avana betsaka ny zavatra mampity hazakazaka amin'ny taona vaovao tahaka izao be dia be ny olona tia hazakazaka anangatrano hiazakazaka hividy zavatra vaovao hiazakazaka hiregleny trosa tsy voalota amin'ny taona lasa sy ny namany fa azasenao kosa ametraka an'Andriamanitra loha laharana vakitsika vetivety ny teny dia hivavaka foy ao amin'ny tenin'Andriamanitra no andraisantsika fampahirezana androany Isaia 10:7 izay efa noteneniko taminao teo fa tsara ingamany vakino ny baiboly androso eo anoloananao o Jehova ary andravina amin'ny kitotoana anorotoro ny varavarana varahana anapatapaka nidivy 7 hitrangy ity amin'ity taona ity dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izao ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitra ny Israely. Raha eo tahina indray ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga famarinana azo tsapahitana na azo iainana amin'ny fiainan'ny tsialala avy izay voalaza eto dia izay marina izay no mitranga amen. Eto Andriamanitra no mitendry avana androso eo anoloananao aho izy izy fa nytaniana petraka voalohany avelanao androso ve Andriamanitra avelanao ve mba haka ny toerany mapriorité eo amin'ny fiainanao izy mety tanora ianao manaraka mety akay mpianakaviana na reny mpianakaviana hatramin'izay dia rehefa tena sepitra ny fiainantsika vao mivavaka rehefa tena hoe mafy ny ady zay vao hoe mba hivavao any na eto mambavaka any rehefa tena tsy voavahantsika amin'ny ekitsaitsika tsony ny olana anankiray izay tsika vao mitodika eo Andriamanitra mbola misy venao ao ambony ao fa amin'ity taona ity misy fitsim-piainana tsara lavitra ho apetrakitsika tsy mbola andeha alohantsika fa izy no avelantsika andeha aloha Andriamanitra no ataontsika loha laharana amin'ny alalan'ny vavaka fifatikany tsy haiko inona ny zavatra mety fantatrao ametrahana an'Andriamanitra ho loha laharana fa raha le goavambe raha le mahay zavatra rehetra ny loha laharana tsy ho tapin'izany lalakalehanao amin'ity taona ity ahita lalana misokatra ianao eo amin'ny ara-panahy ahita lalana misokatra ianao eo amin'ny ara-piainana ahita lalana misokatra ianao ho amin'ny asanao mety ngama ny orinasa efa 30 zao misy CV anao tsisy ny antso na ray azy fa amin'ity taona ity tsy mbola fametrahana CV mamaika fa io Andriamanitra ianao nanokatra lalana amin'ny asako fa izy no miteny androso ny loananao izy dia andravana amin'ny kitotoana raha mbola fiainana ny fiainana tsy ilozana zavatra amin'ny kitotoana tsy ilozana zavatra misamboaravoara fa rehefa eo alohantsika Jesosy Kristy misava ny ranomasina mena misava ny lalana ary tsy vitan'izany anorotoro ao izy izy ny varavarana varahana dia anapatapaka ny hidivy inona moa le hoe varavarana varahana fa mafisan'izany ry havana matetika amin'ny varavarana na aluminium ny ato amin'ny toerana nitrika zao hazo any amin'ny toeran-kafa midivy fa rehefa varahana zany zavatra mafy zany hoe misy famafisambe Andriamanitra no andravina azy Andriamanitra ny aman'ny olana rehefa ataonao loha laharana zaho izy anapatapaka nidivy indray dia maneho amin'ireo geja maneho amin'ireo famatorana mafy be dia be zao mety voafatotry ny fidoroana zava-mahadomelona voafatotry ny fitondran-tena tsy tsara ianao voafatotra fazaran-ratsy maro ianao fa rehefa Jesosy ny loha laharana izy anapatapaka nidivy ny azoko antoka rehefa loha laharana amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ity taona ity tsy ho anarana fotsiny zao fandarana zao fa hiainanao hoe fiainam-bavao ity taona ity sady taona vaovao volana vaovao fa za koa mitsodrano
raha lohalahiny eo fiainanao Andriamanitra iaina tanteraka amin'ny fiainana vaovao ianao dia ho avy ny fotoana mba hitady ianao hoe iza moa ilay pasteur nitorany ny teniny fa tena miaina amin'ilay fiainana vaovao tokoa trangana izany amin'ny anaran'i Jesosy apetrao lohalahana Andriamanitra aza dia maika loatra amin'ny zavatra hafa apetrao amin'ny toerana izy ataovy tompo mpamonjy mpanjaka amin'ny fiainanao Jesosy dia sady voavonjo ny fanahy dia ahita lalana misokatra ianao taona vaovao raha eo misaotra anao manokana omarina amin'ny sambatan'olona omarina amin'ny tokantrano izany afatra zany efa torotoro ireo varavarana varahana tapatapaka ny divy efa miravina ireo mitotoana ireo olana disadisa eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy misaotra Jesosy amen pasteur Tojo Ranavaromanana niaraka taminao tao anatin'ny fandarana fiainam-bavao mirary ny sosony tsara honao zay ary makasitraka ny MCTV lasanao tsy aresiny ho avinao